Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiraka eo. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiraka eo. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiraka eo. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiraka eo. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiraka eo. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiraka eo. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja, dia amin'ny fiainana lehibe indray lasa ny vambalarana mianona amintsika amin'izao fotoana izao dia falibe indray ny tenako mianona aminao eto androany ary dia manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy izay tratranto eto amin'ity androany ity. Ny tanàn'Andriamanitra ny hikasika antsika tsirairay avy ary dia misaotra aminao na dia efa somary tara ary tsika vao tafatomboka indray androany dia faly mbola mahita anao mbola eo indray miaraka aminay raha ianao ahatra hatramin'ny farany ary tem-panomboana dia efa miteny anareo hoe aza matahotra fa na dia tara ary tsika vao nanomboka androany tsy ho lava be ny fandarantsika akory ka mangataka anao zany marety ianao hatramin'ny farany fa izay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjehany. Halleluja. Koa dia tahin'ny Tompo dia arabaina manokana ianareo rehetra izay vao niaraka taminay teto androany raha androany no vao miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsy kisendratsina koa ny natongavana eto fa tena misy raha ilamin'ny Tompo anao ka dia maharety hatramin'ny farany ary dia raiso fahasoavanao anao zany hoe mbola afaka mihaino tenin'Andriamanitra indray androany fa maro ny olona ilay avako malalaka no mangetahita an'izany tenin'Andriamanitra izany mety efa tsy mahita intsony amin'izao fotoana izao, mety efa ny amin'ny hôpitaly, mety efa ny amin'ny salle de réanimation, any amin'ny toerana izay tsy ahafahana manana connexion intsony vao mitady tenin'Andriamanitra fa ianao androany mbola ao anatin'ny tokantranonao ianao dia tonga any aminao ny tenin'Andriamanitra ary mino fa ity no vavaka faraparany mety voaray hitanao
raha mijery Facebook ianao, raha mitovy lera aminay ianao amin'izao fotoana izao, ka dia mareta hatramin'ny farany dia tahiny tompontsika mianakavy. Androany niditra voalohany tamintsika teto androany niditra voalohany niaraka tamintsika teto androany dia ranabavintsika Kodanela. Kodanela nitsotra nomenanao dia ao amin'ny bokin'ny Isaia faha 170 andininy fa folo matetika moa efa misy mahazo eto titsodrano ty manitsika moa dia efa miverimberina eto foana ihany fa tsy manino zany Isaia 41:10 izay miteny manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao ary aza merikerika foana fa zany Andriamanitra ao, mampahery anao sady mamonjy anao mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Halleloia, amen. Dia tahin'ny tompo ranabavy Kodanela dia tahiny Jesosy isika tsirairay avy izay tratranjo eto amin'ity androany ity. Ranabavy Kodanela moa Belzika dia marakaraka azy tao ranabavy Rozmina France, Manambotso France, Razana Monika Koety, Erika Rak France, Tina Lokodanjaka France, Nambintso Makrina Koety, Erika Rak France, tahiny Jesosy Artisanat de Madagascar France, Miran'Andria Malala Madagascar, Andoandry France, Fontaine Lalanira France, Someva France, tahiny Jesosy ihany koa Kadaka Malala France, Marie Angela Oman, Antra Clarisse Madagascar, Itodiraonsoa France, tahiny Jesosy Andriamboangson Elimarka Markeli, Alléluia, Madagascar, dia tahiny tompo Sandola Koety, tahiny Jesosy Rantanina Marie Charline Madagascar, Koda Léonie Koety, Zamina Kamaradin'i Jesosy France, Angèle Pagès France, Rodine Marie Koety, tahiny Jesosy Tsiriamboara Miel France, Lovlitina France, Nachela MG France, Firanarakoto France, Eliana Miarniena France, Angelina Suzelle Suisse, Berthe Sava Koety, Ranoso Olga Koety, Tonga Soa Mampionina France, Lantinirina Liban, Nahashimi Koety, Anglina Andrinasolo France. Tahiny Jesosy isika mianakavy dia mahareta hatramin'ny farany daholo isika tsirairay avy raha lasina vavy malala. Halleluia. Andorotsika milohan'ny zava-drehetra, tsika aloha hivavaka metraka ny fotoantsika ampitantan'Andriamanitra. Androany dia ranavavintsika mbola tsy nandray anjara teto mihitsy nandray anjara vavaka androany. Saingy fotsiny hoe ialana tsiny moa fa tsy misy laso jerena ihany fa tsy voatery tsy misy fa mety misy ihany mandefa sary ihany moa izy saingy Alléluia. Izahantsika sina sary ihany ranabavitsika Rina. Izy nitorozika anatin'ny vavaka fanomboana androany vavaka fanomboana ialahantsika amin'ny ranabavitsika Rina vadin'ny Ralamarka. Halleluia. Ranabavy Rina vadin'ny Ralamarka, izy nitonontsika anatin'ny vavaka fanomboana androany ka andao ary mampandrosotsika avy hatrany ny ranabavitsika tsy fetiavana tsy mbarina kely.
Alleloia. Dao ary vavakary raha nabavintsika raha nabavintsika Rina, izy ny vavaka fanomboana androany dia dao ary dia afetsika ifampiarahabo ihany. Ny tompo raha nabavy Rina, anao ny fitenenana. Dia manasanao amin'ny anara-maheran'i Jesosy ary havana hiaraka metraka ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra tsika. Mangataka ny fanahy masiny tsika hiasa mikery indray hanomboka n'izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra arainay tsara indrindra izany an-danitra. Misaotra anao indray izay iray raha mbola afaka hiantso anao, afaka hiombom-bavaka eto anatrehanao amin'izao ora sy fotoana izao. Isaoranay anao Tompo ny fitantananao anay tamin'ny tontolo andro iny. Isaoranay anao ny zavatra vita sy ny seho rehetra Jehovah Andriamanitra, ary isaoranay anao ihany koa izao fotoana izao. Misaotra anao izay Jesosy raha afaka metraka n'izao fotoana izao indray, afaka angataka ny herinao sy ny fanatrehanao satria tsy mahay manao nahinana inona izay, ary araka ny teninao Tompo fa tsy amkerina ampatanjahana fa mifanay koa Jehovah Andriamanitra. Dia izany Jehovah Andriamanitra no angatahanay ny fanahinao masina indray amin'izao ora sy fotoana izao, hitantana sy hitarika anay apetraka eo am-pelatananao Tompo izao fotoana izao, ho mangataka ny fanatrehanao izay ary mangataka ny fiasanao amin'kery Tompo amin'izay rehetra ataonay eto Jehovah Andriamanitra. Apetraka eo am-pelatananao izao fotoana izao, miasa amin'kery ianao Tompo, tahio ny connexion ny tsirairay avy, tahio ny telefona Jesosy, aroviny tsirairay avy, tahio ny tompona anjara rehetra Jehovah Andriamanitra, ary ny herinao ane hihetsika amin'izay rehetra ataonay eto fanahy masina. Ny herinao hikasika Tompo, ny herinao hitondra fanasitranana, hitondra fampaherezana, ampatanjaka izay rehetra mandre, ary tena hoe hisikasika lehibe Jehovah Andriamanitra. Atsapa sy andray ianao fa ianao ny tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana izay rehetra mandre sy manaraka n'izao vavaka fiambenana alina izao Jesosy, ary tena hoe ianao ane hiaro, hiampina ny anjelinao hitombo manodidina Tompo ao anatin'izao zanam-pandaharana izao, dia tena hoe hisy hetsika lehibe ho ataonao fanahy masina, satria ianao ilay mahery indrindra, ianao ilay avo indrindra, ary ianao ny teny Tompo manao hoe eo amin'ny fotoana izay ampatsiarovanao ny anarako dia eo ny sehoko Jehovah Andriamanitra. Dia mangataka ny fanatrehanao izay Jehovah Andriamanitra, mangataka ny herinao izay amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay an'izany vavaka izany. Misaotra Jesosy. Alleluia, alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranabavintsika Rinatsika tao anatin'izay vavaka izay netiny nanomboana ny fotoana androany. Dia Andriamanitra manankiray pasoavana ane hamaly fitianao raha nabavy, dia mitombositra, dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany, dia mandrosoa hatrany amin'ny asan'ny Tompo raha nabavy Rina. Androany tsika iva programa kely tsy mizara le anitsika aloha tambatritsika rapitso anatin'ny misandrata sy ny fandaharana ny fizarantsika ny zavatra nataon'Andriamanitra ny fitsonam-bavolombelona, satria lasalasa kely ny fotoanantsika no tarataritsika androany, dia aloha rapitso nataontsika izay zavatra efa ndotoka dia hanomboka ny fotoana avy hatrany tsika. Irabanareo fotsiny aloha za hoe izy koa mbola sy narabaka teo Androandry France Andriamboangy sao Marc Riva narabaka teo, Lovlitina narabaka teo, Lazana Sylvie Koweïty, Anjasika Patitsi France, Minisy Matoko France, Marie-Jo États-Unis, tonga soa isika menakavy, Tsira Moramel France, Jesosy Noeliko Koweïty, Boutsilda Koweïty, Falraelto France, tonga soa isika menakavy. Alleluia. Andao ary tsika tika dia hiditra amin'ny hira, andao no hira anankiray tsika, dia ny aniritsika to dia avy hatrany dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tahiny Tompo ary tsika rehetrarehetra meno finaritra daholo.
Halleloia, tsara be zany izy zany a, ela be mihitsy tsy nahinao an'izany izy zany, tsy haiko nareo. Halleloia, tsoran'Andriamanitra izany izy zany dia ianao atsika avy hatrany a, tonga dia tsisy filazan-draharaha mihitsy aloha androany, tsisy ninona fa avy hatrany tsika dia hiatakeny tonga dia hiditra amin'ny toro-teny a fa manjary a taraika isika raha-lasana am-pavamalala. Dao tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra, raha mbola nisy tsy narabaiko mampahiribe any aina ilay raha mahafinaritra. Kalo fahiny ireny nafinaritra, Angelina Rodriguez, Arabie Saoudite, mbola tsy narabaiko teo ianao a. Zay. Tonga dia lasa avy hatrany ary tsika. Anitra Clarisy, anao avy hatrany ny fitenenana, dia vitany anazy a. Samba ny linana ianao izany izy zany e. Dia iran'ny ao andravoangy fivavahana, FJK mandravoangy fivavahana, tsy haiko na hafafizy teo mampiona sahamafy. Efa ela be mihitsy izany izy zany, efa tena ela be mihitsy. Dao tahiny tompo Anitra Clarisy a, anao avy hatrany ary ny fitenenana. Tanan' Jesosy amintsika rehetra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe ary mankasitraka ihany koa ny mpanompiny amin'ny tombontsoa sy ny fahafahana izay nomena afaka hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika anio, ny tenin'Andriamanitra fampahirezana izay hoentiko zarana amintsika androany dia nalaina tao amin'ny bokin'i Jaona. Jaona 1:1 ka hatramin'ny 5. Jaona 1:1 ka hatramin'ny 5 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy lehilahy anankiray narary dia Lazarosy avy any Betania, tanànan'i Maria sy Marta rahavaviny. Maria dia ilay nanositra tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongotry ny Tompo tamin'ny volondohany, ary Lazarosy anadahiny no narary. Noho izany ireo anabaviny dia naniraka tany amin'i Jesosy nanao hoe, Tompoko, marary ilay tianao. Ary rehefa reny Jesosy izany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana no antony io aretiny io, fa ho voninahitran'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tian'ny Marta
sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Halleloia. Arak'izany ry havana dia tantaran'ny Lazarosy sy no zaraiko amintsika eto anio entiko ampaherezana be atsika izy io. Araka ny hitantsika sy ny renesika teo moa izany dia mazava be ry havana fa tian'i Jesosy Lazarosy, ary Jesosy ihany koa dia tian'i Lazarosy sy ireo anabaviny dia Marta sy Maria izany. Izany hoe fantatra izy ireo tsara izany fa tian'i Jesosy izy ireo. Zareo ihany koa tena tian'i Jesosy. Ary amintsika moa izany ry havana amin'ny maha olombelona tsika ihany koa dia tahaka an'izany tsika hoe ohatran'ny hoe mandeha ho azy amintsika izany tianay ny olo dia tia mifamaly dia arak'izany. Fa izao nefa ry havana narary Lazarosy teto. Rehefa narary izy dia naniraka tany amin'ny Jesosy reto anabaviny, nalaza tamin'i Jesosy hoe tompoko, indro marary ilay tianao. Ndry amintsika tokoa ry havana, rehefa misy ny manjo antsika ka mila famonjentsika dia any amin'izay olona iverintsika fa tiantsika, afaka mamonjy antsika, antsika no midododo miantso vonjy. Ka eto izany dia Jesosy no nianteheran'izy ireo. Jesosy no nandehanany zareo nidododo tany, naniraka olona tany marary ilay tianao Jesosy. Fa akory nefa ry havana, tena raha olona hafa izany dia nampahery Jesosy teto hoe tsy ho fahafatesana ao amin'ny 5-4, tsy ho fahafatesana no antony io aretiny io, fa ho voninahitr'Andriamanitra mba hankalazaina ny zanak'Andriamanitra. Halleloia. Izany hoe tsy taitra Jesosy ry havana rehefa nandre hoe marary Lazarosy. Tena tsy taitra izy fa tony be izy namaly endry zareo hoe tsy fahafatesana io ka. Dia nandeha ihany nefany, mbola tsy taitra ihany koa Jesosy. Dia nandre ary izy fa narary Lazarosy dia mbola nijanona ny 2 andro tany amin'ny toerana ihany izy. Dia mbola tsy taitra izy fa mbola hoe andao ary tsika, mbola andeha any toeran-kafa indray ary tsika. Andao tsika hozy izy anainga. Dia andeha ho any Jodia indray tsika. Tena hoe satria fantatra Jesosy ry havana ny zava-misy. Indraindray tokoa tsika rehefa manantona olona hoe heverintsika amin'izay mamporotra antsika dia hitady famonjeny, tsy taitra amintsika ilay olona. Tsy tokony ho tezitra izany tsika ry havana, tsy tokony alahelo tsika. Satria eto arany efa hoe Jesosy ilay tian'ny Lazarosy, ilay tian'ilay anabaviny no nitalaondry zareo niandrandrano famonjena, fa Jesosy ry havana tsy taitra. Tena tsy taitra izy. Fa izao anefany rehefa nandeha tsy ho voavako daholo hatramin'ny farafara, somary lavalava kely ilay tantara ialako tsiny be da be fa rehefa nandeha teny nefa ry havana dia eny hoe maty Lazarosy. Tena maty Lazarosy. Nilaza mazava mihitsy izany ny tetiny ny olona hoe maty Lazarosy. Fa inona navaliny Jesosy ry havana? Any amin'ny 5:50. Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza mazava taminy hoe maty Lazarosy. Ary faly hanonony aminareo satria tsy tany aho hozy izy Lazarosy, mba hinonareo kanefa andeha isika kany aminy. Izany hoe Jesosy izany ny ao anatiny dia mahafantatra ary resy lahatra tsara fa tsy maty amin'ny Lazarosy fa matory izy. Fa andeha hozy izy hamoha azy amin'ny torimasony. Fa itsika olombelona indray nefany amin'ny maha olombelona tsika tonga dia manao tsika amin'izay zavatra fantatry ny saintsika. Mandeha tsika araka n'izay lobe antsika fotsiny hoe ataoko ity, tsy miandry, tsy manana faharetana tsika ny amin'ny taridalana avy amin'Andriamanitra ry havana. Mila maharitra tsika, maharitra miandry ny taridalan'Andriamanitra satria raha ohatra izao hoe voalazain'i Jesosy teto nihiraka izay nalefany Marta sy Maria hoe tsy fahafatesana ny ao ambadika izao aretiny izao izy fa ho voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Raha toa izany zareo tena hoe tsy mainka tao anatin'izay,
tsy nandevina ny Lazarosy izy raha maty Lazarosy, satria efa efatr'andro taty aoriana ange nandevenana ny Lazarosy vao tonga Jesosy. Ary ny zavatra nisy ihany koa eo amin'ny 20 dia hozy izy Marta hoe raha nandray izy fa tany Jesosy dia nanjenitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadaika. Hitanareo amin'izany, hitantsika izany hoe tena tsy tao marina ny amin'ny zareo izany hoe raha natsoina Jesosy nampahafantarina dia veriny fa hoe tokony ho tonga eo izy dia eo izy dia mety hoe mivavaka ho an'ny Lazarosy dia sitrana Lazarosy dia milamina ny rehetrarehetra. Fa tsy izay ny zava-nisy ry havana. Tsika matetika mandre teny fampaherezana, tsy araka ilay zavatra nendrasantsika amin'ilay olona izay nanterantsika hanome izay zavatra ilaintsika. Misy fotoana ohatra izao tsika hoe tojo fahasairana dia mitototana amin'ny olona mitady vola, mba vonjena vola ohatran'izao. Fa tsy mihitsika rehefa hoe sosokevitra ny azontsika avy any, fampaherezana ny azontsika avy any ry havana. Dia eto izany dia tena mampaherina hoe tsy voatery izay andrandrainao, tsy voatery izay eritreretinao ny valiny azonao, fa Jesosy mahafantatra izay mahasosy mahatsara anao. Mila mino fotsiny tsika ny teny izay voalaza ny soratra masina, ny teny izay ambaran'i Jesosy amintsika. Eto izao ohatra hoe sanatria nanome tsiny hoe tsy maty ny anadahako raha teo ianao. Tsy ry havana, fa ina zavatra nataon'i Jesosy, nasehony tokoa ilay voninahitr'Andriamanitra ry havana, nasehony tokoa hoe aiza le fankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ny zavatra nataon'i Jesosy dia natsangany tamin'ny maty Lazarosy. Hitsangana maty ozy izy ny anadahinao amin'ny 7:20. Fantatra ihany ozy izy Marta fa hitsangana indray izy amin'ny fitsangana maty amin'ny andro farany. Fa ny 5:20 dia hoy Jesosy hoe izaho ny fananganana ny maty sy ny fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona mandrakizay. Aleloia. Tsika ry havana dia tsotra be mila mino an'i Jesosy tsika. Fantatra ianao ary fantatro isika rehetra izao fa matombola mahavita miaritra, mahavita hoe mahafoy torimaso, mahafoy arena, mahafoy vola, tena hoe mahafoy ny zavatra rehetra entina narahana an'i Jesosy mba hiaino sy hianatra ny teniny, azo ny fahalalana sy ny taridalana rehetra. Dia tian'i Jesosy tsika ry havana. Fa izao Jesosy ihany koa dia tia antsika, mampiseho fitiavana amintsika mandrakariva izy ampahafantariny antsika mandrakariva ny lalany. Fa zavatra tokana ny tokony ananantsika dia ny finoantsika, satria ny finoantsika ihany no mahavonjy antsika araka ny voalazan'ny soratra masina hoe ny finoanao no mahavonjy ianao. Dia mila mino izany tsika ry havana, mila mahatoky tsika izay teny rehetra omen'ny tompo antsika, izay ampitondrain'ny mpanompony antsika izany dia inoantsika, tena hoe raisitsika fa izy malala ny hevitra heverina antsika dia ny hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Dia amin'ny alalan'izany teny izany indray ry havana no nampahereziko antsika anio mino fa misy voaray anao izay dia tianao Jesosy ary tianao ihany koa izy, manana finoana fa eo anilanao mandrakariva izy ary tsy manary ianao izy dia tsy manary antsika izy fa eo izy manampy antsika, mamonjy antsika izy. Ninona zavatra miseho eo aminao, na ny olana izany mety aretina izany mety tsy fananam-bola, dia izao ny tompony efa nilaza. Tsy ho fahafatesana hozy izy ny ambadika izany fa hanehoana ny voninahitran'Andriamanitra ka raisy fotsiny izay zava-misy eo aminao ankehitriny hoe ny ao ambadika izao Jesosy dia iseho ny voninahitran'Andriamanitra, iseho ny voninahitra ao Jesosy dia voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany dia mankasitraka indrindra tamin'ny fiainoana, mankasitraka ny amin'ny tombotsoa androany ny mpanompon'Andriamanitra moa dia isaorana lehibe satria tena nakasika be anaty teny ity dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia. Amen. Aleloia be mankasitraka indrindra andranam-bavitsika anitra Clarisitsika. Aleloia. Tao anatin'izay tenin'Andriamanitra mahafinaritra be izay nentiny.
mahafinaritra zao ty teny ty fa tena mahafinaritra anahy koa ty marika ty jaune faraika ambin'ny folo ty satria de tena mampahery. Izy ty moa de tantaran'ny Lazarosy, ny nananganana Jesosy an'i Lazarosy tamin'ny maty. Fa tiako ny ten'Andriamanitra na andininy voalohany. Andriamanitra manakaripasaona hoe maly fisianareo nampavianitra Kristy de mitombosa de mitombo fa soavana hatrany hatrany mahireza foana amin'ny asany tompo de misaotra anareo rehetra ihany koa mampahery azy fa ny fampahirezana izay ataonareo koa de mampandroso azy ireo androso hatrany hatrany amin'ny asan'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy andininy voalohany, anisy lahy anankiray narary de Lazarosy avy any Betania, tanàna ny Maria sy Marta ravaviny. Maria dia ilay nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tompony tamin'ny volondohany, ary Lazarosy anadahany no narary. Voalohany indrindra aloha, io zavatra nitranga io ry havana, anisan'ny vokatra. Hoy Jesosy hoe raha mbola toriana koa ty filazantsara ity dia ho tsarovana nataondra vehivavy. Rehefa namaky an'ilay tavangana pastara, nisy menaka manitra lafo vidy, menaka narda ambony karazana indrindra tamin'izany, lafo noho ny Yves Saint Laurent amin'izao zany, lafo noho ny Chanel, lafo noho ny Goyard, lafo noho ny zavatra rehetrarehetra izay hitanao lafo tamin'izany andro zany menaka narda zany ambony karazana. Fa nivakiany Maria nanosorana ny tongotra Jesosy. Aleluia. No Maria natato anaty ty zavatra ty, efa tsy Maria intsony misy problème fa ny anadahany, fa notsarovana ilay nataony Maria. Hitanareo anatin'ilay soratra ny Maria mihitsy Maria nge le any zavatra hitranga eto zany, ny zavatra ataonao an'Andriamanitra ho amin'ny fotoana misy havanao any misy problème, misy havanao any sahirana, misy havanao any marary, matsiaro manokana n'ilay zazakely marary avy mpikambana eto amintsika eto amin'izao fotoana izao, efa sous oxygène zany zany amin'izao fotoana izao. Fa androany misy havana eto amin'ny groupe Zemaris eto tsarovana Andriamanitra anatin'ny tantarany io zazy io hoe ianona nge le nanao an'izao any Jesosy, ianona nge le nanao asan'Andriamanitra, ianona nge le mpanao asan'Andriamanitra iny. Aleluia. I Maria dia le nanositra ny tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ary Lazarosy anadahany le narary. Zany hoe izao zany, raha marary Lazarosy azo antoka fa tsy ho adin'ny Jesosy. Lazarosy aloha efa tiany Jesosy fa i Marika koa, aleluia, i Maria koa tena tiany Jesosy satria nanao zavatra ho azy. Manaova zavatra ho an'Andriamanitra foana ry havana, ataovy ny asan'Andriamanitra fa ho hitanao fa ny havanao, ny vadinao, ny zanakao, ny dadanao, ny mamanao ho tsarovanaandriamanitra noho ny asan'Andriamanitra izay ataonao. Ary andiny fahatelo, ary izy amin'ny rahavavy dia naniraka tany amin'i Jesosy any hoe tompoko, indro marary le tianao. Nampatsiahivana zany hoe marary le tianao, ary tena marina fa tena tiany Jesosy Lazarosy. Ary rehefa reny Jesosy zany dia izy tsy ho fahatesany ny anton'izany aretan'izany fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hakalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tiany Marta sy ny ravaviny ary Lazarosy. Eto zany voalohany indrindra nisy tandrevaka kely any avy amin'ny Marta sy Maria. Hatramin'izay ny olona mila vonjy an'i Jesosy dia tonga izy tenany. Tadinareo ilay kapiteny, ny mpanompo ny marary ny tanàna, izy mihitsy napetrany ny sabatra sy ny grady fa nandeha nanatona an'i Jesosy. Tadidinareo ilay vehivavy narary nandritry ny 12 taona na dia efa narary ary dia tonga teo amin'i Jesosy. Tandrevaka kely mba nataony dry amen Jesuzela, tsarovan'Andriamanitra ka. Tsarovan'Andriamanitra ny ankonanao no ny asan'Andriamanitra izay ataonao sy ny fitiavanao an'Andriamanitra. Ny tandrevana kely nataony izy amin'ny rahavavy dia izao, naniraka olona izy. Ny zavatra tokony atao rehefa ohatr'izao ianao mihitsy ny tonga. Manao ezaka, manao sakrifisy tonga. Fa naniraka olona izy. Saingy izao tsy maninona ihany anefa satria
tsy nanova ny fitiavan'i Jesosy azy zany. Tsy nanova ny fitiavan'i Jesosy azy zany. Fa rehefa iraka ny nalefany, dia mba iraka koa ny rahan'i Jesosy hiteny zavatra tahaka izao hoe tsy fahafatesana ny antony eo aretiny io. Ary Jesosy tsy mbola nankany. Tsy ho fahafatesana ao izy ny antony io, fa mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary ny tena hoe ny fanomezan-toky tao anatin'ity teny ity dia izao. Ary Jesosy dia tian'ny Marta sy ny ravaviny azy Lazarosy. Izany hoe ninonina mitranga eo. Fantatsika fa orinan'io maty Lazarosy. Ny tokony omeny Jesosy voalohany aloha dia io tsy fahafatesana io na dia maty azy. Ary faharoa, tiany Jesosy angenareo e. Izay teny faran'izay tiany Jesosy zay avana tonga dia manome courage. Tsy avelan'i Jesosy rery. Misy zavatra ataony, tsy mbola fantatra izay ho atao. Mbola tsy fantatra koa ary izay hitranga satria mbola narary izy teo. Fa izao any amin'ny farany, ny farany zavatra tokony ho tsaroana iteny hoe tiany Jesosy ireo olona ireo. Ny dikan'izany izy zavatra iseho eo. Izy zavatra iseho eo. Tsy fahafatesana no antony io. Za andro mampahare anao, ninona zavatra lalovanao androany? Fa tsy fahafatesana koa ny antony io zavatra mahazo anao io. Hoy izany hoe tena ho potika ny fiainako, rapitso, ho avy no misy miaraka amin'ny gendarme andravany tranonay. Ohatrany tany atsofin'ondry sabotsy namehana androany, izay mampalahelo dia mampalahelo tokoa. Sanatria eo amin'izany toerana izany koa ianao androany, misy zavatra ohatr'izany iseho rapitso. Amin'ny 4 maraina, amin'ny 4 sasany dia tonga ny gendarme. Tany Madagasikara hoantsika izay tsy nijery vaovao, nandravany trano tao atsofin'ondry tao sabotsy namehana, trano 5 ny tongisiny, trano tena mijoalajoala. Fa raha amin'izany ianao, amin'izao ianao maheno zavatra tahaka izany koa rapitso amin'ny 4 sasany. Sahako no miteny anao androany amin'ny anaran'i Jesosy araka ity teny ity, fa mbola tsy fahafatesana koa ny antony izany. Anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ianao ilay teny any amin'ny ao ambadika ianao Jaona 7 efa nitoritsika indray mandiry, Jaona 7 andiny fa telo Jesosy namarina hoe tsy lehilahy io nanotana ny ray aman-dreniny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Za zany miteny anao androany, raha misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao androany, andao io avadikitsika, angatahantsika ho avadika Andriamanitra, fanehoam-boninahitra. Jesosy isaky ny misy zavatra manoloana azy, dia ahafahany maneho voninahitra. Zareo tany amin'ny Jaona 2 any, andiny 1:12, misy an'ilay mariazy tao Kana, io ny fahagagana nataon'i Jesosy voalohany. Dia voalaza ny tenin'Andriamanitra rehefa mivadika divay ny rano, dia hoy izy tenin'Andriamanitra any amin'ny ndraiky Jezika any amin'ny Jaona 2 ao, amin'ny Jaona 2 ao, dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe andiny 1:12, izany nataon'i Jesosy tao Kana any Galilea, ho voaloham-pamantarana ka nasehony voninahitra ary ninoazy ny mpianatra. Isaky ny misy zavatra zany eo anoloana, ny anjarantsika dia manaiky an' Jesosy hiasa mba hanehoany voninahitra. Tômôbilina velona ve rehefa dia hanehoana fahaizana mekanisien? Fa tsy tômôbilina maty. Eo ny tena ahitana hoe mahay ve ity mekanisien ity? Tômôbilina tsy velona tsy mihitsy no kitihan'ilay mekanisien velona. Dia tsika hoe mahay ity mekanisien ity. Fa tsy marina zany. Para tômôbilina velona mandeha tsara ve dia kitikitihana fotsiny dia hitena hoe mahay izy. Ilay tômôbilina roa izy ireo tsy nanintsina n'inona. Misy fiainan'olona eto mila hanehoan'Andriamanitra ny voninahitra. Misy fiainan'olona eto voninahitr'Andriamanitra miseho sisa avotra ny fiainana io. Sao dia mba fiainanao io ary zany. Za mampahiranao androany tsy fahafatesana ny antony io. Hoy izy ilay maty io. Jesosy atao amin'ny Baiboly, isaky misy olona maty andehanany, dia izao foana teny hoe tsy maty. Any amin'ny ao ambadika ake Jesosy dia efa miteny amin'ilay mara Jaona 2:12, hoy izy Jesosy any amin'ny 2:12. Izany no lazainy ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy, matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha hamoha azy. Matory. Ny olona rehefa mitomany, efa mikarakara fandevenana, mividy couronne,
efa nandeha mividy lambamena tena nosopatrana na endra voangy efa voazara ny ferapara efa milahatra ny W tena anisan'ny sary tena tsy tiako hita eo amin'ny fiainako mihitsy zany le Madagasikara le eo amin'le tokotany dia efa manomboka asiana W dia asiana le ohatran'ny tafo hoaniny heretana tory tena sary faran'izay tena mampangorisitra an'ahy mahita an'izay mangingina zay eo amin'le tokantrano dia eo mbola tsy tonga le razana fa mbola any amin'ny hopitaly dia efa tena tsy tiako mahita an'izay sary zay atao tsy haiko fa zany ny zavatra niseho hoy Jesosy zao mantsy ny zavatra nitranga teo Jesosy tsy nandeha nakany aloha Jesosy tsy nandeha nakany mbola narary i Lazarosy io Jesosy mbola tsy nakany fa maninona ary Jesosy ny tsy nakany satria Jesosy efa nanasitrana marary foana hitan'ny olona ka raha manasitrana marary izy androany dia anasitrana marary izy rapitso dia anasitrana marary izy afaka pitso toy izy olona efa mahazatra nga tsisy afa-tsy zany ozy ny olona ka Jesosy tsy mety ozy Jesosy hoe marary ve netsonareo anahy efa hitan'ny olona foana zany fa misy zavatra mbola tsy hitan'ny olona ho ataoko aleloia ary mba hahafahana manao an'io zavatra mbola tsy hitan'ny olona io dia mila mivoaterana amin'le marary mihitsy aloha tsy fatoko tsy Lazarosy tsony zany ety ny olana Lazarosy efa tsisy atahorana fantatreo dika zany hoe Lazarosy ny dika zany hoe Lazarosy zany dia hoe vonjen'Andriamanitra Jehova mamonjy na hoe ilay ny vonjen'Andriamanitra zay ny dikany hoe Lazarosy ny anara Lazarosy ke tsy nataotao foana ary eo ny apoitran'izany eo no atateraka ny anarantsika ireo misy dikany daholo misy dikany daholo ny anaranao mety hoe ohatra izy zare izy zare ohatra anarana tsara be nefa tsy mifanaraka amin'izany mihitsy ny anaranao ohatra hoe inona re inona ny anarana ame karazana anarana re ohatra misy fanantenana be ohatra zay nomenjanara ohatra tsy menjanara ohatra hoe i Ratahiana Arson ohatra ohatra hoe i Rapanarivo nefa ianao dia tsy nanao i Fifaliana ohatra anaran'le olona nefa dia mivaory foana mivany tao mbola kely dia ory tsy manana stylo any ampianarana dia tsy manana cran dia ataon'olona tsinitsinina dia tamin'ny fahatanyrana ampijalian'io lehilahy dia nanambady dia nampijaliany vady dia nefa ny anarana Fifaliana dia mitomany foana tolonjanahary ohatra tolonjanahary nefany tsy izay mihitsy ny zavatra mitrangy eo amin'ny fiainana izy ny hoe mba mifanohitra hoe za zao ohatra hoe Rakoto Salama alleloia za zao Rakoto Salama zany efa taloha olona faharofo marary lava zake marary lava taloha za tamin'ny za mbola nanomboka tambola kely hatramin'ny fahatanorako za mbola tsy antitra koa fa tamin'ny atro amin'ny adolatsiainto zany indray mandeha isan-taona raha kely indrindra marary mafy be herinandro roa herinandro marary mafy fa misy azay foana hatratrany zay dia isam-bolana taloha makany amin'ny professeur Anafo atao ECG jerena fa tsy mitempo fo fa tsy mitempo ara-dalàna zany ny fitempo foko taloha fandresena nefa anarana resy lava fa zao Rakoto Salama rado zany koa firavaka tsara be zany voangy dia volamena dia voangy dia volamena dia voangy voazany fa taloha metenatra ho an'ny fianakaviako olona maditra be olona mbola folo taona dia mangalatra goûté any ampianarana dia voanjo mamanay dia nandeha niteny ratsy mpampianatra nanao tsinitsina mpampianatra dia voanjo mamanay enatra nefa hoe rado zany nge firavaka tena miavaka tamin'ny gasy zany taloha ary firavaka tena fiangona amin'ny andro amin'ny fety zany rado zany eny amin'ny vozona taloha hoe zavatra rantiranty fa enatra taloha
fa za mitena anao fa raha mbola eo mamanesy mpampanay amin'izao fotoana izao mety mba fiarana amikany izy eo tsy miteny rasy ny azoketo fa mitoro tenin'Andriamanitra ny anaranao io hoy izany hoe mbola tsy tanteraka izavy le anarana tenenareo teo fandresena nefa resy lahy fandresenao taloha fa lazarosy izy tamin'ny voalohany maty any nefa fa eo ny anapitrana sy anaporofon'Andriamanitra n'le anarany tamin'ny lazarosy vonjen'Andriamanitra roviana izy vonjen'Andriamanitra izy le maty tsy izy le mararosy ny olona rehetra ihany izy fa ny anaporofony Jesosy eto hoe ilay nivonjen'Andriamanitra Jehova mamonjy eo amin'io fotoana maty tokoa ary Lazarosy dia hoe izay nivity dao alevina ny an'i Jesosy tsisy izay nivity izany nisy vehivavy anankiray tany amin'ny Marika 5:7 tany hozy izy Jesosy nahoanareo no mitomany tsy maty raha zazavavy fa matory alleloia ny olona mitomany hoy izy nareo dia mitomany amin'olona matory dia nomeny olona ny fiainanao iny ravana ianao miezaka mandresy lasy hoe tsy potika izany ny fiainako dia nomeny olona izay fiainana efa potika io hoe dia misy raisina tsony hoe fiainandrio io fiainan'lahy io hoe dia tsy misy azo raisina tsony dia za miteny anao tenen'ilay olona za Lazarosy ny Jesosy hoe alleloia za Lazarosy ny za tian'Andriamanitra za tiany Jesosy dia za vonjen'Andriamanitra mbola nanao zavatra ampatany aloha Jesosy avy eo amin'izay izy Jesosy andaontsika matory Lazarosy fandeha hamoa azy zao ny tenin'i Jesosy tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra tamin'andro hoe maty Lazarosy ny teny izy hoe matory fa eto indray izy ny teny amin'ny fahitan'ny olona azy maty Lazarosy ary faly noho ny aminareo satria tsy teo mba hainonareo fandeha hankany aminy hitanareo nahafaty an'i Lazarosy izany ohatra ny hoe nahafaly an'i Jesosy satria faly fa tsy teo izy avelao maty any faly nefa tezidavo avy eo marina izany ohatra ny avelao faty any nefa olona tiany fa za miteny anao androany mila tanteraka ny anaran'ny Lazarosy rehefa mehezan'ny olona mandra-pahafaty ny raha tsy mivonjen'Andriamanitra izany mihitsy fa io tena fantatry ny olona izany lanjan'izany anarana izany hoe tena Lazarosy tokoa iny tena vonjen'Andriamanitra tokoa iny tsy arian'Andriamanitra iny no vonjen'Andriamanitra iny soameva afabesana soameva nefa ratsy be mihitsy fa sady soa ny meva alleloia ianarana reo atao tsinitsinina anke mahatonga ana amin'ny tenareo foana raha mety za taloha ny anarantsika amin'ny any eo ataovy sorato ihany na ny ampahany amin'ny anaranao zao zany ny Suzel Andrina Suzel Andriana Solo tsy mamelatra ny anaranao ataovy sorato ovay amin'izay ny anaranao raha herinjanahary mampionina izy fotoana mampionina andray alina be foy izy alina be dia vangin'Andriamanitra izy dia mitomany be amin'izay izy maninona ho ianao izy tena mpangin'Andriamanitra tamin'io anarako ka tamin'izany ny anarana atao hoe mampionina fotsiny eo amin'ny kanto eo teo dia novaina vaiko izy fa mivangin'Andriamanitra ahako fa zany raha herinjanahary zany ny anarana indray mantsy ny raha herinjanahary eo amin'ny fianakaviana sasany raha tolo-janahary ohatra izany dia mivangin'Andriamanitra izy io anaranao io tadidiny mampionina izay andro alina be amin'ny ray maraina izy ny fokofoko za tatao izy ovaiko amin'izay ny anarako fa ny anarako izy tena vangin'Andriamanitra dia nisy zatra napasivin'Andriamanitra azy be hatamina izy mbola kely dia tena hoe tena raha herinjanahary fanjanirina Maria Joséphine alleloia marina ke zany ny anaran'ny Lazarosy tomporofona araka ny teniko taminareo misy fotoana ho ny anarana rehetra mezare za ve dia rakoto malady ozy ny olona rakoto marary izany nataony olona sorinao tany amin'ny segenanysany rakoto malady satria maninona malady lava isaketro fa maninona rady malady nefa za mba rakoto salama mamangy any ampianarina any an-trano ny ankizy 2 herinandro tena marary rakoto malady raha mamonjy soa haingon'Irina Patrisia
ny fotoana anamporofon'Andriamanitra anao fa tena mamonjy ianao. Ampiasain'Andriamanitra hamonjy raha mamonjy soa. Ny ray aman-drenitsika ny vangin'Andriamanitra nge rehefa nanao ny anarany io. Ary za tena mitenanao za zao raha kody salama zao hitanao io. Rado. Aleloia. Amen. Faly zany Jesosy maty Lazarosy. Fa ny tena marina tsy Lazarosy ny sujet eto ry havana. Fa Jehovah ny sujet eto. Jehovah no fototra. Jehovah ny tiany Jesosy miomboninahitra eto. Faly Jesosy satria maninona? Iseo ny voninahitra Andriamanitra. Tsy mbola nisy nahita an'izany hoe maty efa ny ampasana. Ary amin'ny andro faefatra, manomboka amin'ny andro faefatra ny fahafatesan'ny olona no misy fahalovana amin'izay ny anatin'ny olona. Ny andro faefatra manomboka mamoaka fofona maimbo. Ary marina teny Marisy Marta efa maimbo izy izao. Satria izay mihitsy ny lalàna ny natiora, izay ny lalàna ny fiainantsika. Maty any amin'ny fahefatr'andro tsika dia manomboka misy lohany amin'izay. Izany efa tsisy antenaina intsony amin'izay. Hoy Jesosy eo amin'ilay tsisy antenaina, eo amin'ilay eritreretinareo efa maimbo, eo na nehoako ny voninahitra Andriamanitra fa mbola veloko io. Halleluia. Dia velony Lazarosy. Velony Lazarosy dia niseho voninahitra Andriamanitra. Nioraka ny olona. Hoay! Raha nisy Betsileo tamin'andro, hoay re! Da velony! Hoay re! Velony! Nioraka ny olona. Ary nisy foana taoriana tao te ahita an' Jesosy ny olona. Fa indrindra te ahita an' Lazarosy. Lasa nitovy, lasa te hitan'ny olona. Nitory teny Jesosy dia toka marobe ny olona, indrindra ahita an' Lazarosy. Zany nitsanga an'izany hitanao. Olona tsy haninona kely nge ravana zany Lazarosy zany. Izy telo menata zany nge ravana, tanàna kely nge Betania zany ravana. Tsy olo malaza. Fa lasa nalaza. Tiany olona ho hita. Ianao io nge. Tiany olona ho hita nge ianao io. Betsaka ny olona te hitanao hoe ohatry ny ahoana zany olona sitran'ny aretin'izany. Mate hijery. Mate ho tia. Lasa olona malaza. Zany Lazarosy zany olona tsy tokony voasoratra amin'ny Baiboly. Tsy apôstôly zany, tsy mpaminany zany, tsy mpisorona zany, tsy mpanjaka zany, tsy taranaka mpanjaka zany, tsy taranaka mpisorona zany. Tsinitsininy zany. Fa tsy malala n'izany koa raha mbola amin'ny Baiboly hoe Lazarosy. Misy Lazarosy roa indray Lazarosy matra, fa tsy malaza no Lazarosy maty efatr'andro. Hitanao amin'izany ravana. Satria tiany Jesosy, dia na tsinitsinina azy, tiany Jesosy tsarovana, tiany Jesosy ho heno ny anarany. Satria maninona? Iny le maty efatr'andro. Aiza zany ozy ny olona? Aiza zany ozy ny olona? Halleluia. Hitanao hifiainanao io androany mbola mampitomany anao. Fa raha pitso tena teneniko anao, hitomany ianao, ahita ny olona mahery mijery ny fiainanao fotsiny. Tantara fotsiny za vao tamin'ny ariva teo, teneniko anareo. Tamin'ny ariva teo nisy olana mpahireziko. Maty ato mafy. Za tsy dia nanao zavatra be dehibe za. Nitantaraiko ny fiainako, lalovako fotsiny le olona. Sisy manontany zao dia tsy ny teny zareo za mahireza ho hafa. Ny anaranga ho efa ohatrosotrosotrosotrony dikana lalovako hoe. Tonga dia toritory le olona. Misaotra ho izy. Merci. Misaotra. Tanao, rehefa mandalo amin'ny ho anehoan'Andriamanitra ny voninahiny iny, tsy mila miteny zavatra be dehibe zany ravana. Mijery anao fotsiny ny olona dia tonga dia courage. Za taloha avy ny teneniko anareo foana hoe misy fotoana teny ny fiangonana isany entin'ny pasteranay mitety an'ireny radio ireny manao toriteny. Dia tsy mbola mpitoroteny tamin'izany fa inona fotsiny ataoko? Meno micro fotsiny dia mitantara nataon'Andriamanitra teny. Trotsako izany ravana. Olona efatra amin'ny dimapolo nanana trosa tamiko ary 900 millions trosanay tamin'izany. Isan'andro ary havana tena fofoa ary havana dia za ravana efa te hamono tena mihitsy ary havana. Fa za ravana efa tena dia misy maheno izy dia indray andro koa misy olona tonga am-piangonana dia manontany iza kely irado rakody salama. Fantatro za mbola tsy mpanompon'Andriamanitra. Fa iza kely ireto le mba te resaka aminazy aho. Fa hoe ahoana? Za mantsy manana trosa be ohatran'ilay anazy dia mba te resaka dia lasa miresaka tampo. Lasa manomboka mandray olona nefa mbola tsy mpanompon'Andriamanitra tamin'izany manomboka miresaka amin'ilay olona. Mampahiren'ny olona. Hitan'ilay olona maso mihitsy hoe resaka natao avy zany sa publicité mensongère ve zany hoe atao fotsiny. Io kely olona dia mahafinaritra.
dia nahely olona de am'izao zany olona zany pastera le olona anankiray fa iza reto le adorakotsaony enko tamin'ny radio iny hoe betrosa be kary betrosa be le ranabavy nijoroako avombela taminareo hoe rehefa tonga ny huissier niteny taminy atao lavanty ny entanareo tao anatin'izay fotoana nadra-piandra le lavanty may le banky nandramam-bola may daholo ny dossier afaka tsisy izy nitakina amin'ny vola tso izy tsy natao lavanty ny entana zay ranabavy zay zany teneko anareo zany riafanao inona ny tsen'Andriamanitra atao ho Jesosy tsy mety nino mihitsy zany zareo teto nge tsisy nino tsony ny olona niaraka tamin'izao zay jesinao ty mampime i Marta aloha dia niteny tompo raha teto anao dia tsy maty ny anadahako dia ho Jesosy tamin'ny 7:30 hitsangana ny anadahanao dia ho izy eny fantatra fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany tena maty tsy finoana nge zany ary mpianatra niaraka tamin'izao jenareo amin'ny 9:12 Jesosy ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsory taminareo hoe maty Lazarosy ary faly aloha ny aminareo satria tsy teo mba hinonareo andesika ka ny aminy dia hoy Tomasy zay atao hoe didimbo tamin'ny mpianatra sasany andeha koa sika mba hiara-maty aminy ina dika zany te zany ho afa-baraka andao faty amiko tsika fa ninona tsika maty ny fimehezandao hiaro faty ho afa-baraka tsika androany iza nitsangana efa nalevina Tomasy zany tonga dia tsisy finoana dao hiaro maty tao dia ho faty andao zany tsika tao ry zalahy dao hiara ho afa-baraka amin'i Jesosy any fa tsisy inona ny atao amin'izany rehefa maty tsisy ninona ny didina an' Jesosy tsy maninona nefa zany satria zavatra mbola tsy fahita fa raha itsika androany mbola tsy ino amin'ny zavatra lalovanao io dia diso ianao satria maty efa efarana aza natsangan'i Jesosy ho Jesosy hory Marta aiza moa zay teny zay izany fananganana maty sy fiainana zay mino na dia maty aza teo velona indray ary zay rehetra velona ka mino dia tsy ho faty mandrakzay mino an'izany ve ianao manoloana anao zany Jesosy fananganana zany tena tonga dia hoe zay rehetra mila tsangana dia izy ny ilaina fananganana Jesosy zany no fananganana raha misy fekibana dia fikapohana iny foana ny fikapohana raha misy zavatra okapohana dia anainy rehefa olona zaza maditra okapohana dia le fikapohana fangadiana ninonina zavatra ho angadiana fivelesana dia maro to zay velesina dia maro to fihinanana dia efa sotro zay hohanina rehetra atao hohanina misotro azonareo zany fa Jesosy fananganana zay rehetra maty Jesosy tonga dia fananganana za fananganana maty sady za fiainana alleloia zany ange Jesosy raiso zany androany mino an'izany ve ianao sisy tamin'ny Marta eny tompo kosa izy ianao koa ndra mila miteny za mino an'izany any amin'ny 50 any teo amin'le Marta ihany io efa nino izy tary no tonga teo alohan'ny fasana ndray action ny vato izy Jesosy esoro ny vato dia mbola niverina ndray Marta sy Jesosy efa maimbo izy zay oka moranga oka ranga marina oka moranga nampatsivo Jesosy Marta tsy voalazako ve fa raha ino ianao dia hitanao ny voninahitran'Andriamanitra fa raha tsy ino ianao dia inona zany ny toyany mety tsy hitsangana ve ampianarin'i Jesosy ino ianao androany ianao zay androany tsy maintsy mino i Lazarosy tsy maintsy mitsangana io kory tsy niteny hoe zay volasako fa raha ino ianao dia hitanao voninahitr'Andriamanitra fa satria ianao tsy mino any dia ody azy zany nampianarina nino Marta teto ianao androany ampianarina ino ianao androany tenenareo ohatra ny Suzel sy Erika sy izavy efa niteny teo hoe za Jesosy mino io Fabiola fa miteny za Jesosy mino fiainana tsy mitsangana zany tsony ry havana raha entina any amin'ny dadarabe zany tsy hitsangana tsony raha entina any amin'ny dadatoa zany na entina any amin'ny filoham-pirenena zany tsy hitsangana tsony fa raha mbola entina eo amin'i Jesosy zany dia voatsangana nasela voatsangana zany tojo
zany daholo tsika ireo natsangana daholo tsika ireo fa tsika milamina ary ny finoana ao androany tazomy misy zavatra tsy mampintsony eo aminao a dia jereo le zavatra tsy mampintsony inona le zavatra tsy mampintsony eo aminareo jesosy nge fananganana inona zavatra tsy mitsangana ntsony eo tokantramonareo zany ny antony titoriteny tsy tongatonga fotsiny amintsika titoriteny ty androany fa tenentin'Andriamanitra anehoana amiko sy aminao hoe mindroa amin'izay ianao minofa ianao nge fa miaraka amin'i Jesosy ary za miteny niza anatina toe-javatra sy toe-dra raha tena komplike tanteraka za miteny anao dosie sarotra daholo ny tonga eo amin'i Jesosy ary ny dosie anao io sarotra mijery ny dosie anao ny mpisolo vavinao de izy sarotsarotry ty dosie anao ty fa za koa miteny sarotra i dosie anao io Jesosy rery no mahavita anao misy olona ngeramany efa anatina dosie sarotra mbola misalasala ihany inona ary mbola mampisalasala anao tsy idiranao lalina amin'ny fivavahana mpandrosoanao Jesosy Kristy tompo sy sabata tompo sy mpamonjy ny fiainanao izay nanangana ny fiainako sy nareo rehetrarehetra 50 menada reo raha androany ianao vao tonga eto za miteny anao fa manangana eto misy fananganana sy fiainana eto isanandro torina eto fananganana sy fiainana isanandro tokony isy voninahitr'Andriamanitra iseho eto alleloia misy aretina tsy sitrany dokotera sitrana teto ary rehefa tsy mino ianao midira impiamiko ampiresahako amin'ny olona tahaka izany ianao aretina tsy sitrany dokotera tsondy ozy dokotera efa nafody manam-pahafaty sisy io fa hitany tsika eto zany fanasitranana fiainana efa potika tanteraka raha ny kotiko ny trosako 5 taona tamin'izany vao tokony hafatrosa raha mandoa ara-dalàna ny trosako fo izy Jesosy 2 taona vity zany tao anatin'ny 2 taona moa heverinao tsy hain'i Jesosy na herinandro ary fa 2 taona izay nanefena anahy ho tian'Andriamanitra tsy nifantoka tamin'ny trosako tsony aho tamin'izany tompoko fa mifantoka tamin'i Jehovah Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra hoe mijery ahy dia ho voavonjinareo fiainana efa maty efa mihezan'ny olona ho efa tena ataon'olona tsinotsinona ohatrany hoe tsy hitsangany reny intsony ny fiainanao fa hatramina mécanicienko manao elahanahy tamin'izany hoe olona tena hoe tsy hoe manambany an'ilay asana mécanicien sanatria fa tiako teninao zany hoe olona nanana fanajana monsieur Rato satria izy io tsy tafavoaka amin'ny troso zany intsony io elaha netin'le électricien tany amin'ny polisy satria nisy volany tsy voaloha nisy volan'ny électricien mpanamboatra tômôbilako tsy voaloha any amin'ny polisy mifankahita hitanao hoe fa etretin'ny olona tsy tafavoaka zany intsony ianao hoe tena tsy tafavoaka ny fiainana zany intsony ianao hoe tsy olana amin'ny olona zany miditra any an-tranoko vao maraina be zany taloha sady mandodona mafy be miditra haizany vola meo zay ao mandraindray izay zavatra eny aminao hoe satria izy ndray tsy tafavoaka zany intsony io tsy anana hery sy force anoerany zany intsony tsy sinino zany io tsy afaka miteny zany intsony hoe tsy hohaninao na le dia anano retory fa efa tsisy ireo torotsony intsony alleloia fa nandalo teo amin'ny fiainako Jesosy hoy Jesosy faly raha tonga amin'izao ny fiainan'ny rato fa raha zao koa io tsy ho azoko alleloia dia misaotra Jesosy fa raha mbola trosana 5 millions mbola vitako ny tady an'izany raha trosana 10 millions mbola vitako zany mbola voavahan'ny ny fahafantarako olona raha trosana 50 millions 100 millions zany tamin'izany rehefa mbola voavahan'ny fahafantarako olona zany fa ozy Jesosy ataoko manafosafo ny milliard dia ho hitanao zany te hamono tena Jesosy azany mahatonga antsika mpanompon'Andriamanitra tokony hanana fisainana ohatran'i Jesosy amaranako azy dia izao ny olana rehetra tonga teo amin'i Jesosy efa fahafatesana daholo faratapony amin'ny olana hoy Jesosy matory inona hevitra zany namaivan'ny Jesosy ny olana isika mpanompon'Andriamanitra tokony mahay manamaivana olana satria eo amintsika le grand eo amintsika le lehibe faratapony tsy tsika mihitsy tantarany olona problème ranatarato zao problème za ohatrao ty andafy dia ohatrao problème dia iny koa zany dia lozy zany maty ianao tsy dia eo amin'ny toeranao mariny raha zany eo amin'ny toeranao tonga dia namono tena mihitsy tsy tatiko zany ka zany hoe fiainanao tsy zakako zany fa zay tantarana ntsony zahako ray zany manao ohatry zany hoy le rahalahy mpiara-manompana an'Andriamanitra zay taloha nisy olona resaka taminy dia izy fa jara raharato filo aloha ty
aloha no mba tamin'izany zay samy mipetraka eo mpanompon'Andriamanitra dia tonga avany olona samy mitantara olona samy mivavaka raharaharato avianao aty tena anao maresinao ty olo ty izy satria zao le zavatra tantaraindra raha be dia be loatra tsy zaka saiko problème be ny olona io fa nefa mba zatra le trosa-pindremandrifa anao mampahery azy fa tena aloha hivadika olo hafa fa tena mbola tsy zaka ny saiko le problème izy le mpanompon'Andriamanitra tokony hampahery zany zavatra mbola tsy niaina mbola tsy nivoan'ny zavatra niainany valalanina be izy varamainty ohatra mangana be izy meno an'le olona mitantara problème tantara le olona dia izy koatrany zany mama problème atao ve zany nefa anao mpanompon'Andriamanitra sika mpanompon'Andriamanitra ninona problème entin'ny olona eo anoloantsika zamy amintsika zany tena tsy potika zany fiainao tena tsisy azo atao amin'izany tsia matory io faofoazana matory io faofoazana zany mety anatonga nanamony tena dia zao nakany amina pastera fa tamin'izany za pastera tena tao vavaka toy izy le pastera tsisy hevitra tsony io pitehan'Andriamanitra hatrafafatesany ny fiainanao efa tesitra aminao Jesosy tonga dia kivy tanteraka satria maniny tany ny farany indrindra natenaiky hoe Jesosy tsisy tianao atao fa le pastera io tsy teny tsisy hevitra tsony tsy hitako izay azo atao amin'io fa potika pitehan'Andriamanitra mandrapahafatinao no pitehan'Andriamanitra satria maniny tezitra be aminao Jesosy tonga dozy amin'izay iny ary fa aleoko mamony tena mitodika amintsika mpanompon'Andriamanitra ambarao amin'ny olona tantara problème aminao ataovy any ambavanao isan'andro tsy maty raha vehivavy fa matory andao amohan'ny Lazarosy tsika izy hoe potika ty fiainako ty zao tenena andao foazitsika izy matory fa tsy potika tsy maty fa matory satria tsika miaraka amin'ny Jesosy le fananganana maty daholo io atsangana io tsy famoazana ny matory io fa raha tsy zandry zay zany fananganana amin'ny famoazana ny matory sy ny somary marara rendo fa fananganana maty sy fiainana. Alleluia. Ho tahiny tompony antsika mianakavy mahereza korazy ry Lazarosy rehetrarehetra ho tahiny tompony tahiny tompony ianao aza-kivy raha mandalo olana izany ianao ireo ho tsangam-bato tena tsangam-bato entin'Andriamanitra entinao hisorana an'Andriamanitra any ery-any hoe misaotra Andriamanitra tamin'ilay problème mangeza be fa aiza moa ny ahafahako mampahery an'ity olona ity raha tsy efa nandalo an'ireny hitako mihitsy ny nataonao tamiko korazy hoe za zao ve ny nahita dia ahoana ny olona ny tsy ampahereziko ho tahiny tompony antsika rehetra tapitra ny toriteny minao fa nahery ianao tongotsika eo amin'ny fizarana fahazana raha tsy nisy fizarana vavolombelona tsika tany aloha satria lasa ny fotoana androany kosa tsy avelantsika andalo ny fizarana fahatsapana ry havana malala. Alleluia. Iny ny kantoko radio radio iza ry no izara fahatsapana inona nakasika anao inona nakasika anao tao anatin'izay toriteny atin'ireny rahantsika izay anjaranao androany no mizara ndao ampandrosoana ianao izay izara fahatsapana anaingo an'izao fandarantsika izao minao fa nisy voarainao teto ndao ary alleluia ampandrosoantsika voalohany aso aloha alao asiana sary mihitsy aloha aso aloha aizany sary alleluia tahiny tompo ary raha nabavy inona ary ny azonao zaraina ampaherezana anay androany inona ny fahatsapana azonao zaraina zoky anao ny fitenenana. Alleluia, tahiny Jesosy pastera misaotrana amin'ilay fitenenana tahiny Jesosy tsika tsirairay avy tonga amin'ny mikariky fiambenana izao tena nakasika anabe tena hoe misaotrana remenadahatra amin'ny tenin'Andriamanitra fa ny tena nakasika anazy eo amin'ny toe-tsainy Marta sy Maria sy Lazarosy izay nanatsiarovan'i Jesosy anazy rehefa tonga teo amin'ny tena fotoana sarotra izy hoe nampateny Lazarosy na raha Lazarosy dia mbola nataony dia fa maty Lazarosy nataony hoe tsy fahafatesana no antony io fa fanehoana voninahitry'Andriamanitra tena nakasika satria niaina le zavatra niainany tsy hoe fahafatesana tamin'ny maha-olombelona fa fahafatesana teo amin'ny tenako dia tena hoe nakasika tanteraka tena makasitra satria hoe tena rodana tsy hainao fa ino
natsangan'i Jesosy tena hoe tsy tombavaka tao anaty foana talohan'ny hoe renona fiainako fa tsy anilona tena hoe tanteraka amiko ilay izy no fitiavako Jesosy tena misaotra Jesosy misaotra miara-mianatra amin'ny tenin'Andriamanitra fahatsapana androany dia tena hoe mambeny tontolo andro amin'ny fahitapity be dia nandeha tany amin'ireny patron izay dia be dia be no mpiasa efa ho folo angamba izay tany teny afrikana dia ireo fotsifotsy ireo daholo dia tena hoe navana tsara rery fa teniteny ao masony olona be dia be hoe tena hoe tsara ianao tena hoe mahay manaja olona ianao mahafinaritra ianao amin'ny olona be dia be tena hoe gaga mpiasa rehetrarehetra tsisy ninona nataony fa zista hoe miarahabo dia tena hoe tiavan'Andriamanitra foana kakasitraka mialatsiny fa voakasika kokoa zavatra rehetrarehetra tan'Andriamanitra tena hoe miaraka amin'ny Jesosy tiavo izy ataovy miasany ary tiavo foana fa tena hoe tsara miaraka amin'ny Jesosy dia makasitraka indrindra mialatsiny fa somary lavana. Alleluia, amen. Amen. Makasitraka liana zoky amintsika tanatin'izay fizarana fahatsapana izay Andriamanitra ombanao hatrany dia tahin'ny tompony zoky ama tamin'ny fizarana fahatsapana. Dao ary tsika hitra olona hafa manaraka indray. Alleluia. Inona indray ary no azon'ny mpiditra manaraka daso izy le miantso manaraka ato inona indray ary ny azony ralatojo mpambara amin'ity androany ity na fizarana inona fahatsapanao anao ny fitenenana. Makasitraka pasteur no amin'ny fitenenana, makasitraka anareo mianadaty amin'ny oloteny fa nampahela sady nanantenana be na fitombo finoana na ny nakasika na ny eo amin'ny pasteur hoe Jesosy dia tena hoe izy no fananganana izay mihitsy ny asany izay mihitsy izy dia izay mpanena aminy ny fiainana rava dia atsangany ohatrany hoe sotro dia natao hinanana dia hohanina daholo na vary na katsaka na rehefa hoentina amin'ny sotro na inona na inona na salady na rehetrarehetra dia izy foana ny ampiasaina dia ohatrany tena nahatonga saina hoe indriny na rava tahaka iny zany nampireka tamin'ny fiainana dia tsona fotsiny tonga dia manangana ny rava dia tena nampahery anahy dia ny zavatra ny tena ranavavy any Clarisse anankiroa tena nampahery be anahy hoe indraindray tsara ka zeriserisika no tonga amintsika fa mila matoky an'i Jesosy tsara fotsiny satria tsy nampoloko izao Marta sy Maria zavatra nitranga nefa rehefa nino izy nampianarina nino dia nitsangana Lazarosy. Alleluia, tena mahafinaritra ny be sady mampianatra tahin'i Jesosy taholy. Alleluia, mankasitraka zandry tojo tahin'ny tompoko ianao feno tsara ny fizarana fahatsapana. Alleluia, mankasitraka Andriamanitra manankiray pahasoavana maly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany isika mianakavy. Isika hanao hira anankiray izay tsisy niantsoniny tsy nareo izara fahatsapana dia minoko efa ampy izay voalazan'izy menada izay hanao hira anankiray ary tsika dia izaho no tena hanao hoe matoki an'Andriamanitra fa tsy mbola tapitra koa ilay fiainanao io, tsy mbola tapitra. Mampatsiahana an'ity zavatra ity. Nisy ranabavy maty vady, nanan-katao ihany loha ilay vadiny taloha fa rehefa maty vady izy dia voaroaka tamin'ny asany dia voaroaka tamin'ny dia voaroaka tamin'ilay trano nipetrahan'izy mianakavy satria trano ny fiasana netoan'ny fiasana dia lasa tsy nanan-kelofana dia nitsindroka zordira. Aloha tsika mbola izara fahatsapana fa ampatsivana azy zavatra kely izay fa tiako zarena kely aminareo izay ampaherezoko anareo rehefa avy eo. Andao tsika piditra ny ranabavitsika Haingo Nirina Rodriguez aso dia davina ny sarinao eto eto azafady ohatra dia ampitenenina ranabavy Haingo Nirina Rodriguez inona ary ny azonao zaraina androany mbola tsy tafiditra izy mbola tsy tafiditra tsy tafiditra ranabavy Haingo Nirina aso andramanatsona ihany Haingo Nirina Rodriguez niditra manaraka eo fa ohatra mbola tsy tafiditra ny appelany teo. Tahintompo ary ranabavy Haingo Nirina inona ary no azonao zaraina androany anao ny fitenenana.
tahi Jesosy ny pastera dia tahi Jesosy tsika rehetra dia mankasitraka ny amin'ny fitenenana. Na zany zavatra tena nakasika be ana dia hoe raha misy olona efa akiro ny fiainana ohatra hoe naratra nahita fanasitrahana na sy ny manana olana hoe efa tsisy fanantenana tsoa tena potika tanteraka ilay hitany amin'ny Jesosy fa Jesosy rery ihany mahay marina ary ao aminazy rery ihany nazahoana fahalesena. Ny olana raha mety nany amin'ny dadalabe sy ny mpitaiza sy samy andre dia tena hoe dia vao mifampiterana ary tamperana fa ao amin'ny Jesosy rery ihany no tsy maintsy misy ny fiainana mahavita amin'izany manangana maty zany. Dia tsy tokony ho tirotsika mandalo teo-javatra sarotra fa mila mino zany tsika manomboka izao hoe tain'i Jesosy manangana maty, tain'i Jesosy koa no manangana fiainantsika izay voapotika firava. Dia izay tena nakasika be anahy dia mankasitraka ilay pastera hoe amen. Halleloia, mankasitraka indrindra andranam-bavitsika Rodriguez ihany koa tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Andriamanitra manakireo pasoavana ne amaly fitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Toy izao kely tantarana kely teo, tantara tena nisy izy ity. Dia voaroaka tamin'ny fiasanan'ny trano izay mipetrahan'izy ireo, fiasanan'ny vavany izy. Dia nomboka tsy nanan-kelofana, tena nanjanaka efatra angamba izay na telo tsy tadiro. Dia mandeha nefa rany nitsindroka zordira ry havana. Dia ny zanany mandeha mangatangataka eny an-dalana eny. Fa izao ny vavaka amin'izay ty ramatoa. Rehefa nivavaka izy tongavana mpitoroteny dia nandray ilay tenin'Andriamanitra. Inona hozy nareo zavatra nitranga? Nandeha nangatabola eny an-dalana eny ny zanany dia nafaina tamina vazaha. Dia nanontanian'ilay vazaha hoe fa ahoana ny fiainanao no ohatr'izao? Maninona nareo no ohatr'izao? Dia aiza ny mamanareo? Aiza dadanareo? Dia dada mort. Dia maman là-bas. Dia nataon'ilay vazaha amin'izay ilay ramatoa. Dia fa maninona nareo izy amin'izao tantaran'ilay ramatoa dia andao izy ao fa mpinona nareo izy fa tsy mety izao izy fa maninona nareo mihinana fako ohatr'izao. Dia nanomboka karakarain'ilay vazaha fidanana akanjo nasina nidio dia nanofahan'ilay vazaha trano kely. Dia rehefa nandeha teny ny fotoana ilay ramatoa kay tsara tarehy. Rehefa nadio tsara dia toy ny lasa mpinamana zao dia farany lasa raiky piti taminazy ilay vazaha. Napakarin'ilay vazaha. Efa tia andafy efa ela be zany olo zany. Tantara tena nisy zany. Inona nahatonga ny fiainan'ilay olona ohatr'izany? Tsotra fotsiny. Nandray an'i Jesosy izy. Nandray fotsiny Jesosy izay mety tsy fantany akory. Fa ninony nitenenina taminy dia nandalo teo anoloany. Occasion anankiray ngeza be aminao zany Jesosy mandalo aminao. Occasion iray ngeza be manoloana anao mandalo aminao ny tenin'Andriamanitra. Sambory ry havana. Fa tena novan'ny fiainanao io. Tsy rendrarendra io na hoe mba manao ny olona dia manao fa andao resika. Fananganana maty sy fiainana. Atao fiainanao Jesosy dia ho hitanao. Andramika izaho fa tsara Jehova. Ataontsika ity dia hivavaka tsika aoriana izay dia hivavaka koa tsika ho an'ny firenena. Hoe no finaritra daholo azy. China, my man,
Sotranao zay Jesosy malala amity fotoanandroany. Iray nasa kalazaina ny anaranao Andriamanitra fa tsy tapaka ny fandaharana. Iray nasa kalazaina ny anaranao fa naharitra tetiny olona androany na dia tara ry izay. Misaotra tamin'ny hafatra Jehovahandriamanitra, misaotra Jesosy tamin'ny nanehoanao ny herinao, nahafahana nanehoana indray ny herinao tamin'ity fotoanandroany. Fa ianao tokoa ny fananganana maty sy ny fiainana, tsisy tsy hainao atao. Mamoa ny maty ianao Jesosy, efa maty aminay lazainao fa matory, ary miporofonao fa matory azo ny hoazina izany. Misaotra Jesosy, voninahitra ny ho anao. Niza tonga eto Jesosy androany. Ninona fahafatesana iainan'ny olona zay tonga eto androany. Misy fiainana efa tena maimbo mihitsy eto Jesosy. Misy olona efa tena maimbo amin'ny fiarahamonina mihitsy eto tonga eto Jesosy. Fa zao Jesosy anehoany herinao zany olona izany. Mino fa tsy tonga hijery fandarana ny alehan'izany olona zany eto fa tonga ho atsangana ny fiainany. Tonga ho foazina amin'ny torimaso-pahafatesana. Misaotra Jesosy, misaotra anao sahady satria fantatro fa anao zavatra tsy takatry ny saina ianao. Voninahitra ny eo anao. Zay rehetra tonga eto androany, zay irin'ny fony Andriamanitra, tanterao eo amin'ny fiainany. Mihoatra aloha zay nieritreretiny ho tanterahanao amin'ny fiainany Jesosy malala. Vavaka ho an'ny olona rehetra zay tonga eto androany, ninona mety irin'ny fony. Natonga anazy nangentahita fivavahana androany, dia porofoy aminy fa ianao ny teny Jehovahandriamanitra para-miantso izahay dia ho valiana. Misaotra Jehovahandriamanitra. Dia voly sy ny satana faritra amin'ny rano mahery Jesosy Kristy tompony sabata tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay teny nafafy teto androany. Fa ny teny izay nafafy teto dia tahaka ny voa afafy amin'ny tany tsara, amoa avy zato eny, arivo tsy manam-pataperana. Ho fiainana mandrakizay aty anatiny. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoan'izao ho an'ny firenena. Ndao mpandrotsika nambavitsika Berta hivavaka ho an'ny firenena. Nambavy Berta anao ny fitenenana.
Aleluia, mankasitraka pasteur mampandroso ny petsi-pirenenana hiara-hivaroka risika ny amin'ny firenensika. Jehovah-Andriamanitra eo, faly misaotra anao izay, midera mankalaza ny anarana mandrakariva. Misaotra Jehovah-Andriamanitra satria tsy afaky ny fandaharana. Fifaliana ho anay izany. Tena fifaliana Jehovah-Andriamanitra noho ny fahasoavanao, noho ny fanangananao anay mba handray ny teninao, ny hafakao tamin'izao alina izao. Ankehitriny Jehovah-Andriamanitra, misaotra anao any amin'ireto mpanomponao izay tena nandray ny hafaka Jehovah-Andriamanitra ny teny fananganana ho anay tsirairay avy, ary tsapany mandrakariva tena mpanangana tokoa ianao. Amin'izao ankehitriny izao dia tokom-bakoka ny amin'ny firenenay Jehovah-Andriamanitra. Ianao Andriamanitra no anangana any amin'izany firenenay izany. Ho tahaka ny Lazarosy Jehovah-Andriamanitra na dia efa maty aza nefa manehoana ny voninahitsy. Tsy ketraka izay tompo-Andriamanitra izay tokom-bakoka ny amin'izany firenenay izany. Maro ny oro Jehovah-Andriamanitra, maro ny anatin'ny fahafatesana nefa tompo androany tena nitsangana izany firenenay izany. Tena hanana fihavanany amin'ny firenen-kafa izany firenenay izany. Hitondra mpandresy mandrakariva noho ny amteninao horaisinay izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy velona izay mpanangana no anehonay sy ametanay amin'izany vakoka izany. Misaotra anao koa ny amin'ny fitaovana nafananatan'ireo zao fandaharana zao natonga anatiny kosa fiaman-tsara noho ny fitiavana sy ny indrakona teo amin'ny tsirairay avy. Fanangananao anay izany rehetra izany. Isaraka eto izay amin'izao fotoana izao tompo-Andriamanitra fa ny teninao tsy saraka aminay, ny fanangananao tsy saraka aminay ary ho velona ao anatinay mandrakariva noho ny aminao Andriamanitra. Misaotra reo dia voninahitra ho anareo ihany. Fiadanina kosa ny voatoloka ianao aniko amangatsy izay. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka indrindra nanavavibert isika eto anatin'izay vavaka mamy izay netiny tamin'ity androany ity. Andriamanitra manakirepasofina malifitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana trandrana vavibert. Misaotra ny Antraklarisy koa tamin'ny toro-teny mamy be dia misaotra ny Anabavrinata tamin'ny vavaka fanomboana. Misaotra nareo rehetrarehetra ihany koa tonga niaraka taminay teto. Raha tsy tetinao eo dia nangingina teto izay fa misaotra nareo dia raha mbola singana amin'irao ranitra Jesosy ka tahin'ny tompo velona soamatsara tsika dia neto indray tsika raha pitso manomboka amin'ny valora sasany miaraka amin'ny mampiono anaty misy andrata dia miaraka amin'ny tenako. Eto am-bavaka ihany ny tenako fa raha pitso dia andeha hiakatra kely any Paris ihany ny après-midi dia manantena simoino nefa fa tsy hisy olana ny transport satria andeha transport fa tsy hitondra fiarakodia dia mba ho tavavelona ara-potoana soamatsara mba hampisy ny fandarana ihany raha pitso. Tahin'ny tompo manoloka mamy antsika dia raha pitso indray miona akiradio point radio 1 afahanao meno no zapeo akiradio mandeha andro aman'alina misy tokoteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo alina. Samy tahiny tompo mahereza daholo.